Ny fotoana tahaka izao dia fotoana manokana. Tsy fotoana mitovy amin'ny fotoana rehetra. Satria fotoana nitendren'Andriamanitra ny hotsika fisaorana eo anatrehany. Ambony lavitra sy mety ary mihoatra no izay zavatra iritsika ho ataon'Andriamanitra ho fiainantsika. Ny fahafahanao mijoro eto androany hariva mbola isan'ny velonaina. Mbola afaka misitraka, mihinan-kanina eny ambony latabatra, mifankahita sy mifampizara amin'ny olona akaiky ny fonao, ny tsara sy ny soa indrindra avy any anatinao. Nanomboka tamin'ny janoary, febroary, martsa, aprily, may, jiona, jolay, aogositra, septambra, oktobra, novambra, desambra, androany tao anatin'ny 12 volana mameno ny taona iray sy ny 580 andro ny ainanao, dia nisy tanana tsy hitanao ny aro anao vao mivoaka ny trano ianao. Nisy anankiray tsy nanaisitra teo ambavoronao ny fofinainao na tsy nentinao mambavaka azy. Nisy ray nihevitra anao tsy nahadiso fiainana anao isan'andro fa nitahiry ianao. Izy le omemboninahitra eto androany hariva. Izy no ankalazaintsika eto androany hariva. Jesosy no anarany. Aleluia. Mety misy zavatra tsy voatery no heverinao. Tiako re mihitsy le vavolombelona anankiray androany mahakasika momba ny pastor Bazoly. Nanda-posta fa niterena ho eo amin'ny toerana. Zay nitadiaviny ny hafa nanokafan'Andriamanitra varavarana ho azy. Satria izy tsy nandomba ravarana fa nandeha izy dia nisy varavarana nisokatra teo anoloany andao ity tanana mafy ho an'Andriamanitra. Afofany amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo. Maka sitraka Jesosy manome voninahitra anao zay. Misaotra anao zay androany. Tsy hoe fankalazana fotsiny. Atsiravo zahay satria manana Andriamanitra mihevitra anahy. Tia anay ny mpanjaka anay. Mendrika ho azy ny fiderana sy ny fitsaoana amin'ny fiankofana. Ambony indrindra mampanjaka ny mpanjaka azy. Jesosy avy any Nazareta. Urakoraka mafy be ho azy. Haleluia. Etona dia te hisaotra atsika mpiara-manompo ihany koa. Zay niara niazakazaka nandritry ny taona. Tena nasianareo fa Andriamanitra ny tomponareo fa tsy olona. Satria raha olona mety karakteran'olona ny nampihemotra anareo. Mety tsy voatery afinaritra ny zavatra ataoko fa tsy aty ministera ty. Fa Jesosy ny tompon'ity ministera ity. Dia natakatry nareo fa eo Andriamanitra dia nijoro nareo. Zay Andriamanitra tsy mba tsy marina zay fa mahatoky mamalisoa zay mijoro ho mahatoky hanompo azy. Izy anie atsiaro ny isam-piankonana zay tonga eto amin'ity takarivo ity. Ndao ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Fakasitrahana fiainao avy aty apokony akasitrahako anareo satria tsapako fa nanompo an'Andriamanitra tamin'ny fahatokinareo. Ary anankiray fahatelo isoraka ihany koa ny mbola fanekenareo rehetra hiara hiazakazaka sy fanoana mandra-piavin'i Jesosy ao anatin'ity filazaon-tsara marina ity. Rehefa tsy misy kilema tsy inona ny teny dia ny manan-kilema matetika avy saranota rehefa miteny fahamarinan'Andriamanitra. Fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavany mbola io ianao eo mijoro tsara fa tsy isan'izay mitorabaty ohatry ny hafa rehetra tsy mahazaka izany fahamarinana zany. Isorako Andriamanitra, isorako ny fijoronao, isorako ny fahatokinao, isorako ny fiarahanao miazakazaka mbola androzy foana hatramin'ny farany. Miaraka tsika mandrapatonga an'i Jesosy eny amin'ny raha lanitra andao ity tanana mafy ho an' Jesosy Kristy. Aleluia. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy tonga eo fotoan'izay andrenesanay ny afatrao. Makasitraka Jesosy fa mbola miteny ianao ary misorako anao dia
fotoana rehetra ianao dia tsy mba manary fa mibitsika manambara ny teny fahamarinanao hatrany amin'ny voaositao makasitraka andao ny hariva ny amin'izao fotoana izao mitenena fa mianompanomponao. Amen. Tao ity tanana mafy ny tompo mahazo ho toerana tompoko. Krismasy satria zay ny lohateny omeny tompo atsika androany. Krismasy satria tsika aloha voalohany indrindra tsy tonga eto akalaza andro ohatrany hoe fetina anniversaire n'olona anankiray teraka dia akalazaina le andro nahaterahany. Aloha zavatsara zay tsy mankalaza ny nahaterahany Jesosy ao anatin'ny volana Desambra tsika satria mety diso amin'ny andro ianao dia tsy tanteraka ao anatin'ilay fankalazana amin'ny fonao. Tsy mankalaza andro tsika fa mankalaza Andriamanitra tsika. Tsaroantsika fa nisy Jesosy Kristy ary raha tsy tonga nofo teto an-tany izy dia tsy voavonjytsika. Tsy andro no ankalazaintsika satria na izy tena ny aza dia nantsoina hoe alpha sy omega, sady tsy nanam-piandohana ny tsy nanam-piafarana. Mety zay koa na tonga ny daty nahaterahany tsy voafaritra mazava na ny teolojianina azy. Tsisy mahalala an'izany na ray ary. Satria ambony lavitra mihoatra noho ny fisehoany olona tonga nofo tafiditra ao anatina vanim-potoana. Ny Mahandriamanitra alpha mandrakizay azy. Fa zao isika tsy natao akalaza andro, tsika natao akalaza Andriamanitra. Amin'ny alpha sy omega azy tsaroana fa tonga nofo izy. Ary raha tsy tonga nofo izy tsy voavonjy ny olombelona. Tsy ohatry zao androany, tsy ohatry zao ianao androany. Noho izany voalohany, noho zay antony zay dia tafavoretontsika menakavy anome voninahitra n'Andriamanitra akalaza ny fahaterahany Mesia mpamonjy Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Rehefa nitokam-bavaka dia zao ny feo reko pitsika malefaka avy ao am-poko. Lazao mpiara-manompo aminao amin'io andro mpakalazana io fa izaho Jesosy Kristy no niteraka azy tamin'ny fiadanako. Jesosy niteny an'izany, izy no niteraka antsika tamin'ny fiadanany. Voalohany indrindra aloha, Jesosy Kristy dia tonga nofo niara-nonina tamintsika aneo ny fitsaharan'Andriamanitra tsy tamaso mba hiaina ny olombelona fiainana mandrakizay feno fitsaharana ao aminy. Ndao jerentsika kely vetivety misy toko sy andininy kely ato. Ozy izy ny lioka toko 10, ny andininy 9. Ary raha misy zanaky ny fiadananao dia hitoetra ho aminy ny fiadanana tonononinareo, fa raha tsy zany dia hiverina aminareo ihany zany. Zanaky ny fiadanana. Fa iza le fiadanana? Olona matoa miteraka. Jesosy Kristy rehefa tonga teto an-tany na any bokin'ny lioka toko 12, ao bokin'ny lioka toko 12 jerentsika vetivety. Zao ny zavatra nitranga ry havana ao amin'ny lioka toko 12 manomboka amin'ny andininy 10. Toko manomboka amin'ny andininy 9. Ary nisy mpiandrondry tamin'izany tany zany nitoetra tany Etsa, nitandrina ny ondriny tamin'ny alina. Ary nisy anjelon'ny tompo nitsangana teo anilany, ary nivonahitry ny tompo nanyelatselatra manodidina azy karaha kitahotra indrindra izy. Ary hoy ny anjely taminy, aza matahotra,
fa indro milaza teny somafaly aminareo dia fifaliana lehibe zay ho an'ny olona rehetra. Fa mpamonjo niteraka ho anareo anio ao tanànan Davida dia Kristy tompo. Ary zao famantarana ho anareo, ianareo ahita zazakely voadidina lambanjaza sady mandry eo am-pihinanam-bilona. Ary nisy anjely marobe avy any an-danitra niseho tampoka niaraka tamin'ilay anjely teo ka nideran'Andriamanitra nanao hoe voninahitra ny eo any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana hoe ty ambonin'ny tany amin'ny olona kasitrahany. Mahafantatrareo ve ny dikan'izany teny zany? Fony voateraka Jesosy dia nanambara fiadanana ho an'ny tany ny lanitra. Ny fiadanana dia fanomezana nomeny Jesosy maiky no ampitainy ho ao anatinao ho tonga fiainanao. Ny fiadanana dia olona atao hoe Jesosy Kristy. Hozy izy makanesy aty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatretana fa izaho no hanome anareo fitsarana. Mahafantatrareo ve fa ny fitsarana tsy ao anaty andro ohatran'le fankalazana koa androany, tsy andro no ankalazaina fa Andriamanitra no ankalazaina. Rehefa niteny Jesosy mahakasika ny fiadanana dia mahavariana ny zavatra nolazainy. Vonisy tety ambonin'ny tany olombelona dia zao ny zavatra nomeny ny mpianany. Jona 7:20 ny 7:20. Hozy izy fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomezana zao tontolo zao fanomezako anareo, aza malahelo na matahotra ny fonareo. Inona zany zavatra zany? Fiadanana no navelanao antsika, ny fiadanana no nomeny ho antsika. Jona 9:20 ny 9:7. Mila fantatsika ny Jona 9:20 9:7. Inona ny voalaza zao? Mbola miresaka mahakasika ny fiadanana ihany Jesosy. Zao nolazainy. Izany teny zany no nolazaiko aminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana, nefa matoky za naharesy zao tontolo zao. Te hiteny Jesosy fa fiadanana no omeny ny tenin'Andriamanitra antsika. Fiadanana. Jona 2:20 taorian'ny fitsanganany. Jona 2:20 manoka amin'ny 7:20. Hozy izy ary rehefa hariva n'ilay andro voalohany tamin'ny herinandro raha voarindrina ny varavarana niangona amin'ny mpianatra no ny fahatahoran'ny Jiosy dia tonga Jesosy ka nitsangana teo afovoany dia nanao taminy hoe fiadanana ho anareo. Ny teniteny ambavany Jesosy voalohany tsy hoe manomboka androany feno ny zavatra rehetra nareo, tsy hoe enjehana intsony ianareo, anananareo daholo zay rehetra ilainareo. Zany ve nitsodranao nataony? Ho ambinonareo zany ve natao voalohany? Hozy izy fiadanana ho anareo, taorian'ny fitsanganany, maiky ny zara fiadanana izy. 9:20. Ary indray Jesosy taminy fiadanana ho anareo tahaka nandrandra ihany ho andrahako anareo kosa. Amin'ny 9:20 ao amin'ny Jona 2:20 ihany. Dia hozy izy ary noho ny afaka avalona dia tafangana teo indray ny mpianatra ary teo koa Tomasy dia tonga koa Jesosy rehefa voarindrina ny varavarana ka nitsangana teo afovoany dia nanao hoe fiadanana ho anareo. Isaky resaka zany Jesosy dia tsy misy afa-tsy zavatra anankiray no omeny, nanomboka tany amin'ny nahaterahany nandritry ny mission rehefa mihaona amin'ny mpianana izy taorian'ny fitsanganany dia tsy misy afa-tsy teny anankiray ny eny ambavany, fiadanana ho anareo. Halleluja. Raha vakitsika ny lioka vao nyvakitsika teo dia hitatsika soritra ny zavatra nitranga fa Kristy dia isaky ny mihaona amin'ny mpianany dia tsy misy afa-tsy fiadanana. Lioka 4:20 ny 9:30. Hozy izy ary raha mbola nilazana izy Jesosy dia nitsangana teo afovoany ka nanao taminy hoe fiadanana ho anareo. Ary io fiadanana io dia fiadanana ambony noho ny fahalalana rehetra. Zany hoe mihoatra lavitra noho ny fahatakaranao sy ny zavatra trehanao, ny herin'io fiadanana io ampandresy anao. Ny fandresenao tsy miankina amin'ny fahamoran'ny zavamisy
fa ny fanananao fahatsapana ao anaty ny hery ny fiadanany ny asa ao anatinao hiatenao ny fahasarotana rehetra misy amin'ny fiainana. Paul dia nilaza Filipiana 2:7 ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Noho izany Kristy fiadanantsika, Kristy fitsarantsika. Ao amin'ny fahafenoany izay rehetra ilaitsika apety ny fiainantsika. Eritrereto Jesosy tsy nilaza mahakasika momba an'izay zavatra efa misy ampanantenainy anao nefa efa nataonao anao, fa fanomezana sarobidy very tao anatinao nefa antony hitehirizany ny fifandraisany aminao no nomeny anao dia tsy nyzany fa ny fiadanana. Temerina fiadanana maiky ao anatin'ny zanany Andriamanitra. Ary tamin'ny androany dia tehiteny amintsika Jesosy fa zanaky ny fiadanantsika. Ary rehefa zanaky ny fiadanantsika dia afaka mandray teny avy amin'Andriamanitra. Ary ny tenin'Andriamanitra no mitondra fiadanana ao am-pontsika. Zany teny zany no nolazaiko aminareo mba nanareo fiadanana amiko. Ianao zany raha zanaky ny fiadanana mazaka fantsiana, mazaka fahamarinana. Rehefa tenim-pahamarinana no tonga ao anatinao dia mahazo aina ianao. Tsisy reaction manohatra fahamarinana ao anatinao satria zanaky ny fiadanana ianao. Tsy miavonavo-po eo amin'ny nofo ianao mandà fahamarinana, fa manaiky ny fanitsin'Andriamanitra ianao ao anatin'ny fonao mba hijoronao araka ny sitrapony. Andriamanitra nametraka tombo ambidy ny mahazanany ianao ho zanaky ny fiadanany. Io lay valeur tsy voasandan-javatra ninninna ary tsy azo ny fanoherana resena mandrakizay. Io no nananany Daniel hiatika lavaky ny liona. Io no nananany Sadraka sy Mesaka sy Abednego nanafanaina impito azy ny laforo dia tony izy hiatika azy. Rehefa ao anatinao ny fiadanana dia fiainanao ny fandresena. Ny olona ray manapahatsapana mbola hoentin'ny circonstance ny zavatra mitanga no mitondranao ao anaty tebiteby sy tahotra dia tsy maro toerana ny fisian'ny fiadanana ao anatinao. Mahita amin'ny anaran'i Jesosy fa ny fandresenao ao amin'ny fiafaran'ity taona ity sy no amin'ny taona ho avy rehetra dia sady ao anatinao ny fiadanana. Somary eteka ao an'Andriamanitra. Alleluia. Nateraky indray ho amin'ny fiadanantsika, mora andairany tenitsika. Halleluja. Tsy hoentin'ny feo be dehibe tsika fa miadana amin'izay nilazain'Andriamanitra. Inona ny lazainy tompoko ahy fa izay nilazainy tompoko ahy ny fahamarinana hitranga eo amin'ny fiainako. Ny fiadanana dia mametraka ny fahamarinan'Andriamanitra ho fahamarinana tsy azo ny zava-misy disoina mandrakizay. Rehefa teo amin'ny fasan'ny Lazarosy ny fiadanana. Ny fiadanana dia mametraka ny zavatra nyresana ao amam-bavaka ho mpanapaka ny ady atenao. Hozy Jesosy, raha eo misaotra anao afefa ny aino ahy ianao, ny fiainonao ahy dia efa taloha ny fotoana hiatrehako Lazarosy ho foazina. Betsaka amintsika indraindray ny mametraka fanontaniana. Tokony ankalaza Krismasy ve? Dia marinina amin'ny toko sentiny io volana Desambra io. Tsy tamin'io naterahan'i Jesosy fa le Andriamanitra ny masoandro. Be dia be le karazan-javatra azavaina ao anatin'ilay izy. Androany tsy 25 fa 21. Dia io le mivoalazan'ny Romanina toko 7:1-7. Misy ny matoky amin'ny andro anankiray ivavahany. Dia misy ny matoky amin'ny andro rehetra. Tsy ny andro ny zava-dehibe fa ny fotoana namasinanao an'Andriamanitra sy anomezanao voninahitra azy. Alleluia. Satria tsika tsy mpanandro. Kristy ny fiadanantsika, izy ny fitsaharantsika, izy ny sabatantsika. Voalohany indrindra, Jesosy Kristy no filazantsara torintsika.
Izy ny vaovao mahafaly antsika. Ary nanomboka tamin'ny nahaterahany Jesosy, nahatongavan Jesosy teto an-tany, sy niakaran Jesosy any an-danitra, mandra-piverin Jesosy, dia tadidio ny filazantsara sy ny vaovao mahafaly dia nanomboka tamin'ny nahaterahany, mandra-piveriny eny amin'ny raha ho any lanitra hitsenantsika. Nahaterahany mahagaga tamin'ny alalan'ny vehivavy Virjiny tsy nahalalala, io no nampiavaka azy tamin'ny olombelona rehetra teto ambonin'ny tany. Nahaterahany ny fiainany, nahafatesany, nitsanganany tamatiny, ny fiakarany tany an-danitra, ny toerana eo kavanany ray, ny fiverenany, apakatra amin'ny fiangonany, ireo no mahafeno ny fiapetra amin'ny filazantsara na ny gospel na ny vaovao mahafaly. Ny fiainan Jesosy Kristy manontolo manomboka tamin'ny nahaterahany mihitsy ny tafiditra ao amin'ny filazantsara avokoa. Raha mankalaza ny fitsanganana ianao dia tokony nankalaza ny nahaterahany. Vaovao mahafaly voalohany dia tsy olombelona ny nanambara azy fa anjely. Ary hitantsika izany tao amin'ny Lioka 2:2, isika dia nijery tsara teo am-pamakiana ny Lioka 2:2 manomboka amin'ny 9:9, amin'ny 9:10 ny jerentsika. Inona ny zavatra nitranga? Roa ny anjely taminy, aza matahotra fa indro milaza teny soa mahafaly aminareo dia fifaliana lehibe izay ho an'ny olona rehetra. Fifaliana lehibe, vaovao mahafaly ho an'ny olona rehetra no nilazan'ny anjely fateraka Jesosy. Midiky, satria olona no antony nahatongavan Jesosy, dia ho an'ny olona ny fifaliana tamin'ny nahatongavan'ilay teny tonga nofo niara-nonina tamintsika mba ho mpamonjitsika sady anelanelana atsika amin'ny ray. Ary rehefa vita amin'ny famonjena dia ilay olom-bo vonjindray no nizara ny vaovao mahafaly, satria efa tonga nofo ny teny hamonjy ny olona. Olona no vonjeny fa tsy anjely. Noho izany ny olom-bo vonjy no asainy tory ny teny sy ny vaovao mahafaly amin'ny olona mba handraisany ny hafa famonjena tahaka izay nandray an'izany koa avy aminy. Ny fahaterahany Jesosy Kristy ny vaovao mahafaly voalohany ho an'ny olombelona rehetra eto an-tany. Ary anjely ny nanambara hoe ho an'ny olona rehetra izany vaovao mahafaly izany. Ary ny fahatserovana nahaterahany Jesosy dia manambara sy mankalaza tsika fa tonga ny famonjena. Androantsika dia mila manam-pahatsapana fa teraka ny mpamonjy, vita ny famonjena, raha tsy tonga nofo izy tsy nitranga izany. Noho izany ankalazaintsika nahaterahany, izany ny filazantsara sy vaovao mahafaly voalohany nambarany lanitra ny fahatongavany tao an-tany nomby atao hoe te-tanana mafy ho an'Andriamanitra. Tsy fahotana ny makalaza mety hiteny ianao an-tany hoe Jesosy nendray mandeha tsy nakalaza ny aniverserany. Izy ny tsy nakalaza ny aniverserany satria natongava ny alfa. Sady tsy manam-piandohana izy ny tsy manam-piafarary. Ampahany faran'izay bitika indrindra amin'ny fisehoany nanehoany ny tenany olona tahaka atsika hitamaso hamonjy atsika. Noho izany izy tsy mahazo makalaza ny tenany satria izy koa tsy mpidera tena. Ianao no nahatongavany. Halleluja. Ianao no manam-pahatsapana, ny asaribidiny nahatongavany hamonjy ianao. Noho izany ny fahatongava-tsaina anome voninahitra azy satria raha tsy tonga nofo izy tsy avitsika, rarintsika raha makalaza azy androany. Tompoko lahy sy tompoko vavy. Halleluja. Rariny izany. Tovy amenina moa e. Ny fahatserovana nahaterahany Jesosy dia manambara fa makalaza tsika fa tonga amin'ny famonjena. Fetin'ny fanetretena an'Andriamanitra, nanaiky hidiny izy naka ny endriky ny olona. Tsotra ny Adama avy amin'ny vovoka tonga dia olon-dehibe, fa nanaiky hiditra ho ateraky ny vehivavy Virjiny ho famantara ny tamaso na ny raha nisy ampaminany 500 taona melohan'ny haterahany. Fa famantarana no tonga eo aminareo. Fa ny zazavavy dia hiteraka Virjiny. Virjiny dia hiteraka zazalahy azafady. Midiky fa Virjiny no niteraka tsisy lahy. Tsy normal izany. Nefa nanehoan'Andriamanitra famantarana mba hatonga ny fihavahany nahaterahany amela marika ny mahasamy hafa azy amin'ny olombelona rehetra. Adama vovoka ny tsofony, tonga dia olon-dehibe, be volom-bava. Eva, avy amin'ny Adama no niteraka azy. Fa rehefa vita Eva,
dia lasa Eva indray no niteraka ny taranaka Adama rehetra. Fa teto tsy nisy lehilahy niarana toro tamin'ny vehivavy kanefa teraka zazalahy atao hoe Jesosy. Izy nefa ilay tena endrika Andriamanitra. Adama teo amin'ny fahalehibiazany dia nanana ny endrika Andriamanitra kanefa niodina tsy nakatoa an'Andriamanitra. Jesosy ilay tena endrika Andriamanitra kosa sady zanak'Andriamanitra nanaiky aka ny endrika olombelona very, nanomboka tamin'ny fahazazany kanefa nijoro nahatateraka ny mission satria ilay Andriamanitra nidina naka ny endriky ny nofo, naka ny fahadisoan'ny olona mba hahafahany mamonjy ny olona. Ka ny fankalazana ny nahaterahany dia mampiditra antsika ho isan'ny niara mifaly amin'ireo teny fikasan'ireo hoe mifaliry tany. Halleluja! Miravoravory olona, fifaliana ho an'ny olombelona rehetra ny nahatongavany. Kenao zany raha mifaly androany dia mipartisipe ao anatin'ilay teny fikasana hoe tena fifaliako ny fahatongavany zany andro zany, arak'ilay anaosany noentiny ny anjely hoe mifaly. Oky faly ny tany, oky faly ny olombelona rehetra, fa teraka ny Mesia. Aza sakana an'izay tsy ankalaza fa zany no antony e. Halleluja! Marina zany sa tsy marina? Ny fankalazana ny nahaterahany araka izany dia mampiditra antsika ho isan'ny niara mifaly araka io teny fikasana io hoe fifaliana ho an'ny olona rehetra izany. Faharoa, mankalaza isika ny nahaterahany satria hatramin'ny nahaterahany le fanehoam-pamantarana maha-Mesia azy fa tsy tamin'ny nahafatesany na tamin'ny tsanganany tamin'ny maty ihany. Verenao kely ny boky Isaia dia marana. Isaia 7:7 Ary noho izany dia ny tompo no hanome famantarana ho anareo. Indro anananaka ny virjina zazavavy ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany atao hoe Emmanuel, raha adika amintsika Andriamanitra. Efa nanomboka tamin'ny nahaterahany ny mahazanak'Andriamanitra azy satria voateraka izy dia naseho teo amin'ny nofo sahady ny famonjeny antsika hisolo antsika tamin'ny nahafatesany. Ny nisoloany antsika tamin'ny nahafatesany tsy hoe rehefa nalevona izy voatateraka, iny fanehoana fotsiny, fa fonom-bola zaza izy dia efa naneho fa nanaiky sahady nitondra ny fahotantsika tamin'ny nahafatesany. Dikan'izay ny famonjena tsy tamin'izy efa nanolo tena ho faty teo amin'ny azo fijaliana, fa nanomboka tamin'ny fotoana nahaterahany. Raisiny Hebreo 2:4-7. Hebreo 2:4-7 dia manondro an'izany mazava ny tenin'Andriamanitra. Koa satria manana nofo amandra ny zaza, dia manandray izany koa izy mba handringanany amin'ny fahafatesana lay manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly. Fonom-bola zaza izy dia efa nandray izany ho an'ny tenany mba handringanany amin'ny fahafatesany lay manana ny herin'ny fahafatesana. Noho izany ny mahazaza azy na dia kely azy izy nateraky Maria dia efa natateraka sady ny fahafenoan'ny fepetra anehoana ny fahafatesany, fa tsy tamin'izy teo amin'ny azo fijaliana sy ny nandevezana azy fotsiny. Normal aloha zany raha makalaza ny fahazazana sy ny nahakely azy satria teo ny nanomboka no nanehoany ny tenany teo amin'ny nofo hitondra ny fahotantsika. Gospel zany sa tsy gospel? Tena vaovao mahafaly zany andao ity tanana mafy be ao an'Andriamanitra. Tena vaovao mahafaly zany. Faharoa, voateraky Jesosy. Fahatelo, voateraky Jesosy dia nanomboka efa niseho sahady ny fahefana mahampanjaka ny mpanjaka azy. Satria ny lohalika rehetra dia nandohalika teo anatrehany, ny lanitra rehetra dia naneho ny fanehoam-pamantarana mahazanak'Andriamanitra azy. Niteran'Andriamanitra ray daholo ny tany an-danitra, ny aty ambonin'ny tany. Reny rehetrarehetra reny dia profim-panehoana fa voamena vava ny zaza dia efa mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo izy. Ndao ity tanana mafy ho an'ny tompo. Ahoana ary pastery zany, antaondray averintsika fa tsy leosika. Ny lioka. Halleluja. Lioka 2:2 manoka amin'ny 9:9 dia hitanareo fa marina zany. Ary nisy mpiandrondro tamin'izany tany zany nitoetra tany an-tsaha mitandrina ny ondriny amin'ny alina. Maninona ny mpiandrondry aloha ny sehoan'Andriamanitra? Satria ny mpiandrondry manam-paharetana.
Ary nisy anjeliny tompo nitsangana teo anilany le mpianatra ary ny voninahitry ny tompo nanelatrelatra manodidina azy ka raha kitahotra indrindra izy. Ary ny anjely tamin'ny aza matahotra fa indro milaza teny somafaly aminareo dia fifaliana lehibe izay ho an'ny olona rehetra. Fa mpamonjy niteraka ho anareo an'io mpamonjy. Hitanareo? Mpamonjy, ny anarana hoe mpamonjy tsy hoe rehefa vita amin'ny famonjena fa voateraka izy dia efa noentiny le anarana. Avy amin'ny tanana Davida dia Kristy. Dikany hoe Kristy dia Mesia koa. Ary zao ny famantarana ho anareo, ianareo ahita zazakely voadidina lamban-jaza sady mandry eo am-pihinanam-bilona. Ary nisy anjely maro be avy tany an-danitra, Jerosady ilay izy, niseho tampoka niaraka tamin'ilay anjely teo ka nideran'Andriamanitra. Voateraka Jesosy dia efa nideran'Andriamanitra ny tany an-danitra. Voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana ety ambony tany ho an'ny olona izay akasitrahany. Hitanareo? Ary rehefa tamin'izany dia niala teo amin'ireo anjely ireo ka nakany an-danitra dia niresaka ireo lehilahy mpiandron'ireo ka nanao hoe andehantsika hakany Betlehem ka izay zavatra voatonga zany izay nampahafantarin'ny tompo antsika dia nandeha faingana ry zareo. Dia rehefa tonga tao koa ao an-tranon'omby Jesosy fa tonga ny maky ny ankohaka. Zany hoe ny olona ny ankohaka, lanitra ny ankohaka, zao rehetra zao ny ankohaka fa teraka ny mpamonjy dia Kristy andao ity an-tanana mafy ho an'Andriamanitra. Halleluja. Dia io mahatonga amin'ny Baiboly milaza ao amin'ny Filipiana 4:5-10. Aoka ho aminareo zao sain'izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa. Halleluja. Fa na dia nanana ny endrik'Andriamanitra azy izy dia tsy ny fikiriny mafy no nataony zavatra ho fikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra fa ny foanany ny tenany. Izay ny nakany an'ilay tena tamin'izy teraka nanaiko ho zaza. Nakany ny endriky ny mpanompo sy ny natongavany manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa manatare olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana midika fa ny Krismasy dia fetin'ny fanetretena. Krismasy fetin'ny fanetretena. Tsika makalaza ny Kristy. Lay teny tonga nofo, nanana ny voninahiny, naka ny endriky ny olona, nanaiko ho zaza. Hitondra ny nofontsika tamin'ny fahafatesana. Fetin'ny fanetretena. Fanetretena fanatsika tsara fa vokatry ny fanahy. Halleluja. Tsika zany makalaza an'Andriamanitra fa tsy makalaza andro. Makalaza fahaterahana amin'ny maha-Mesia sy mpamonjy an'i Jesosy. Fa tsy misy hoe daty afaka ataontsika novambra tira sendra tsy malalaka ny desambra. Ary afaka kisakisika amin'ny janvier koa. Fa tsy olantsika zany e. Halleluja. Satria tsika tsy akalaza andro hoe teraka tamin'ny Jesosy karaha vao mifandriso amin'io kalandary tsisy raray koa izay kalandary any anina sy anina. Tsy miditra amin'ny resaka kalandary eto na andro. Fa te hanaitra amin'ny fonao androany fa nisy Kristy teo amin'ny fahazazana ny nanombohany fa tsotra ny Adama, olona be ngeza be izy. Tsofina teo amin'ny vovoka dia tonga dia lehilahy lehibe no mivoaka avy any. Nefa niodina tamin'Andriamanitra. Fa Andriamanitra nanetena nanaiky olona kely tany am-bohaka. Nefa voakely tonga dia nampikorotana ny fanjakany Heroda. Maeritreretony Jesosy ary ampandriana kely am-pihinanam-biny aminay oin dikany hoe oin manko voaositra ny dikany oin. Zaza manao hoe oin ary Heroda ary amin'ny lapany ary nyrombotra. Mba fantatrareo ve satria hita ny tontolo ara-panahy fa ao anatin'ny fahakelezan'i Jesosy ny miafina ny fahafenoan'ny fahalebiazan'Andriamanitra rehetra. Dia ndao tsika hiverina kely ny amin'ny tenin'ilay anjely. Remarika kely. Dia amarana ny tenako. Amin'ny bokin'ny Lioka voa nilazaintsika teo. Toko faharoa ny 9:10. 9:12. Ary zao ny famantarana ho anareo. Ianareo ahita zazakely voadidina lamban-jaza sady mandry ao am-pihinanam-bilona. Zao nataony tamin'ilay mpiandrondry. Zao ny famantarana.
io zazy io tsy any amin'ny efitra tsara tare nanampidinina tamin'ny kalesy volamena eto ambonin'ny tany fany an-tranon'omby atsangano tsanan'izay mandreanahako nefa zanak'Andriamanitra avereny hoe zanak'Andriamanitra nareo tsy mahita hoe Andriamanitra rehefa tonga nofo dia tsy niezaka naneo ny mahazanany an Jesosy amin'ny fahatsarany ivelany ohatrany hoe trano volamena no misy azy izay mampiavaka azy ary voadidina diamant eo akaiky ny ondany ny fanehoana fa zanak'Andriamanitra ianao dia tsy amin'ny bénédiction matérielle na fahatsarana ivelany mamiratra fa fahatsarana ao anaty manana tombam-bidy tsy azo refesina inestimable ny valeran'ny olona dia tsy miankina amin'ny abetsahany zavatra ananany eo imason'Andriamanitra fa Andriamanitra nanome famantarana avy any an-danitra ny mahazanany an Jesosy any an-tranon'omby mba hamarina ny gospel na ny vaovao mafalina ny filazantsara inona ny mahamarina ilay filazantsara amin'ny fanehoana fa ny asarbidy ny olona anankiray eo mason'Andriamanitra dia faritana amin'ny toe-panahy ananany fa tsy amin'ny fandrosoany fiainany hita maso tsy favalo ny fandrosoanao ahako na ny fandrosoko fa tsy tokony famatotra amin'izany ny fononao sy ny maridefy ilazanao fa zanak'Andriamanitra ianao satria ny lanitra mihitsy nidina ny laza fa zao ny famantarana ho anareo alalanareo ny fiavahany io zazy io amin'ny hafa rehetra dia zao ilay izy eno kely nandeha Maria fa bevoka nandondona ohatra miporotra ny olona bevoka sy tia mety zaza kobobobobobo laviny tao hay tena raha teo zany Maria nietrehitra hoe raha tena zanak'Andriamanitra marina ianao dia oka isokatra ny lala mifampahitapite mba azo fandriana sy godoro tsara tare iterana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy atao kiboko izy nandondona izy nirindrina dolo ny varavaratran'olona ay le fanoliana programa anehoana famantarana tsy adiso adresy mipekoaka tsy mahareteka ho an'Andriamanitra hitanareo maneho fa Andriamanitry ny fahalebiazana izy tonga eo amin'izay faratsiana misy ianao anehoana famantarana ny fiziny fa lehibe izy sofa tsy nisisiky Maria tamin'ny fomba fijeriny fa nanara-dre ny rano fotsiny izy zay onjany eo rehefa ao anatinao ny fiadanana hoety ny onjany ianao fa any amin'ny anjara voatendriny efaranao ozy izy le anjely zao ny alalàna fa zanak'Andriamanitra izy ohatra ny nomborana eo dia izy zaza eo ambony finanam-bilona so ihany zany fa tsy tafiditra tany amin'ny trano tsara tare izy tsy tany amin'ny trano fandraisam-bahiny izy fa raha zany diso adresy ny mpiakohaka ny vangin'ny anjely satria tsy nahita n'le famantarana ny lazain'le anjely maro ny olona misisika amin'ny fisainany zay ny mahatonga azy tonga any amin'ny anjara voatendry fa raha manaiky hoentiny ampiadanana fotsiny ianao mety tsoaraky ny sainao sy ny fieritreretanao ny zavatra hitany masonao fa Andriamanitra efa miandry anao any amin'izay toerana efa nanomezany ny hafa famantarana fa tsy maintsy ho avy any amin'izay toerana nanondron'Andriamanitra nisy ianao ny amin'ny destination finale na ny amin'ny anjara voatendry farany amin'ny fiainanao ihany ny adresy izy ahita n'Andriamanitra anao tsy maninona dia zao ny ataoko anatin'ny foka fanoliana alleloia alleloia fitenenany ratsy tsy mampaninona zany fa zao rehefa feno fiadanana ao anatinao dia tsy manana fo te hiado any tenanao zany ianao tsy te hiado anao zany ianao satria raha vao miado any tenanao ianao
dia tsy mahita ny fitarihany. Satria tsy voatery ho le mety amin'Andriamanitra le zavatra tianao atongavana. Dia jereo Jesosy, le olona nahita ny fankasitran'Andriamanitra rehetra, ireo nahita ny fankasitran'Andriamanitra rehetra ankoatran'i Jesosy koa. Fa olona mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra fotsiny izy, na tsy fantany aza izay hitondran'Andriamanitra azy. Mety mitona amin'ny potoara izy, hay mangana eny ary dia mivily kely izy. Dia ohatran'ny hoe tan'Andriamanitra ohatr'izao indray dia ry Josefa zany, ohatran'ny hoe lalana mahafinaritra be zany ny hitondran'Andriamanitra satria nampahitana dia meloa eo any anaty palais amin'ny Farao. Ny lalana ny amin'ny palais, nampahitana ny amin'ny palais, fa ny lalana ny anaty lavaka na nipazana azy. Dia ato ve zany Andriamanitra le hoe ho ary ny rahalahy ny ray aman-dreny ny ekohaka aminy, nefa le fiankofana ve zany any anaty lavaka sa andeva? Ohatran'ny hoe miembotra zany ny lalan'ny fandrosoana raha hita maso, fa rehefa eo ampelantanany mora lahatra. Halleloja. Manaiky hoentina, ohatra ny voromalala kely tsotra sady malefaka, tsy manam-pahalalana na petinota ao am-po, na faharatsiana miazona, na avonavo-po. Fotony anao nampofety manana anao ka Kristy. Batovy tsara mihitsy ny hoe le phrase eo anatin'le tony mbatovy akanefi hvkl-missionao dia enoy zay iry zay le fo ahafahan'ny olona manam-piadanana miaina ny fahatsarany, miatrika fanoerana. Halleluja. Maniry fotony anao be nofity be fiatrana takanao Kristy, lay mandresy ny ratsy amin'ny fity, tsy manao tsepotsy mitany alahelo. Maniry fotony anao manaja ny avy, mity atrany atrantony anao, tsy mety voaratra feno ny teninao, ty tsy misy fepetra tony anao Kristy. Fomay zao rehetra zao na ny favalo azy dia titoanao sy tozay fanaonao. Maniry fotony anao. Tao ity tanana mafy jereo ane ohatr'izao le izy, ohatr'izao Jesosy tena tia amin'ny Petera be mihitsy. Petera koa tena tian'i Jesosy, fa nisy fotoana tsy takatry Petera le nivoan'ny fitiavana, fa niezaka izy niary fotsiny betement an Jesosy. Tonga dia tapon'le fitiavana dia anao tsy hoany amin'ny azo fijaliana zany ianao. Fa hozy Jesosy anivoaka ianao Satana. Zany hoe rehefa ny fiadanana no manapaka ao anatinao dia lasa tsy tahotra ho anao ny fanoerana na hiantra manainao aza rehefa fantatrao hoe zay ny sitrapon'Andriamanitra. Mafantatrareo zay no mahatonga antsika indraindray misy fotoana te hiantehitra amin'ny fahafahantsika miaina sy manam-pitsaharana, miafina ao ambadiky ny fitseran'ny olona sy ny fitiavany antsika. Olo ny fihetse-po fa tsy olona ara-panahy, tsy mitovy ireo. Jesosy
Petera ny teny taminy Jesosy za tsy vadika aminao zany na tamin'ny fahafatesana azy za tsy andanao zany dia nijereny Jesosy ohatry zao izy Petera tsy aneno intelo tsy aneno akory ny akoho dia anda intelo ianao dia gaga izy aloha dia tonga tokoa ny akoho mbola tsy naneno vao maraina nanda intelo Petera dia naneno ny akoho dia zao ny zavatra remarika hitako taorian'ny fitsanganany neona tamin'ny Petera izy dia tsy mba niteny mihitsy izy hoe tadidiko mihitsy ianao le niteny hoe tsy ampy tsy miasa le fiadanana ao anatinao tsy miasa le fiadanana ao an-trano zany a tsy tokony ahitana resaka discussion anaratra zany na fietreretana maloto zany tsony na fomba fijery mifandisy amin'izay andrasan'Andriamanitra zany intsony hitanareo mahazanaky ny fiadanana atsika dia miaintsika toy ny olona tsotra tarian'ilay mahery eo ampelantanany na mifanohatra amin'ny zavatra everitsika aza ny lalany hitondrany dia raisitsika ho fahamantarany zany iankofantsika amin'Andriamanitra fa Andriamanitra tsy azo ny zava-misy sakanany zany rehefa manaiky ianao ny aneho azy amin'ny fiadanany andramo ane manomboka androany andramo eritreto lasa famantarana na lalàna ny mazanak'Andriamanitra nampiavaka azy tao amin'ny maro le tao ohatran'ny nombo natoriany teo ambony fihinanam-bilona mba azonareo e zany lasa famantarana na lalàna ny mazanak'Andriamanitra azy ny alalàna anazy fa izy le zanak'Andriamanitra lazay nefa nirana avy any an-danitra izy le anjela dia zao ahitatra ny nombonareo dia misy fihinanam-bilona dia tory eo amboniny eo izy tsy kidory éponge akory fa fihinanam-bilona voailika izy tsy nisy nampandroso azy ny toerana tsara rehetra mba ho ao izy no teraka tsisy trano vonona na fandraisam-bahiny vonona mba mitoera amin'ny toerany Maria Anjely Gabriel zao no niteny hoe hiteraka zazalahy ianao ny anarany dia atao hoe avo indrindra ianao zao mihitsy ny saroma amin'ny fanamasina nefa mbola problème ohatrany natrehanao hitanareo amin'izay ny mahadiso an'le gospel na le filazantsara sasany tian'le filazantsara io ho faritana amin'ny fetezany zavatra iainany hita maso ny mazanak'Andriamanitra anao dia raha vao mifanohatra tsy ao Andriamanitra tsy ao izy mba mitoera amin'ny toerany Maria ianao Maria ny tsy olona no nitory teny tamin'ny fanjely ny tonga ny laza fa zanak'Andriamanitra le okibony nefa rehefa hiteraka an'le zanak'Andriamanitra le olana eto tsy hoe zanak'olona hoentina mba ho ateraka na zanadravaviny fa le zanak'Andriamanitra ho akibony mihitsy na tonga le varavarana nidy fa nafinaritra tamin'ny Maria nandeha foana izy ho any amin'izay toerana disponible fa ozy izy hoe tsy mampaninina zay hiterahako an'ity zazy ity fa ny zavatra azoko antoka tsy ny lalany hitondrany mikatona varavarana ohatrany tsy mahita afy ity ohatry ny voailika amin'ny olona tsy olako zany ozy izy Maria fa ny zavatra azoko antoka dia zao nahazo teny fikasana fa ny fahateran'ity zazy ity dia mahagaga Andriamanitra mahery rainy mandrakizay andrininy fiadarana zany no izy zany filazantsara mariny zany fa vao mafalina izy ho an'ny olona rehetra ary rehefa vao mafalina ny olona rehetra tsy Maria indray niverena an'le anjely mivangina hoe fa vao mafalina ny olona rehetra Maria fa vao mafalina mpiandrondro tsy mahalala ninina any ambadika any no mivangina Andriamanitra zao ny famantarana ho anao zany hoe nanamafiorina tamin'ny Maria fa misy famantarana avy ery ambadika ary tonga hitodika hijery amin'ny Maria hitondra le teny sy zava-baovao satria ho ny Maria tera-bao ao le izy dia nandeha ary le adresy tsisy GPS
fa le famantarana tsy hita raha tsy efa tonga eo ambaravarana. Tsy mahazo mandondona eran'ny quartier fa raha tsy zany dia mety hitokodina lasa lavitra be. Fa ozy izy le teny eo amin'ny toerana anankiray tsy olona fa ombony ao, dia amin'izay fotoan'izay izy rery ny miavaka fa olona teraka tao an-tranon'omby. Le toerana mampalahelo fa tsy zarizary, le olona teraka ao nefa Andriamanitra fa tsy tary. Atsangany ny tanazevandrea, le tena zanak'Andriamanitra ary ny fandraisantsika azy na tonga antsika ho zanak'Andriamanitra tahaka azy. Azonao ve zany fomba fisainan'izany? Teaneo Andriamanitra hoe ny fanio-pamantarana ny mazanany dia tsy voatery ho an'ny zavatra mirety be ty ivelany. Hoe zanak'Andriamanitra zay rehefa zanak'Andriamanitra dia ohatr'izao ny anehoana fa zanak'Andriamanitra zay. Non, tsy ianao miseho fa zanak'Andriamanitra, fa Andriamanitra maneho fa zanany ianao. Rehefa izy manaprofo fa zanany ianao, olo-kafa ny vanginy fa tsy ianao no mijoro. Satria mety hamitaka raha avy aminao ny noty tokony ho anao. Iza kosa na marazana ame noty ny tenako dia ny zéro. Miako ny 20, ma tsy ataoko mihoatra kely 25/20 mihitsy. Fa zaho rehefa Andriamanitra ny mahita eno ty fahamarinana ty fa averiko kely indray dia hivavaka isika orinan'izay. Korintianina 2. Alléluia. Sadi marina si mialuna si maditra fa manao isitraka si mialu si maditra fa manao ny sitraka. Korintianina 2:1-12. Ozy izy Paoly, fa izao no ataonay ho voninahitra ahy. Ny fihetreretanay ny vavolombelona fa tamin'ny fahamasinana sy ny fahadiova-po avy amin'Andriamanitra, tsy tamin'ny fahendren'ny nofo fa tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra ny nitondranay tena teo amin'izao tontolo izao maika fa teo aminareo. Dia izao le izy, izahay dia tsy miandry te-tanana sodoka avy amin'ny olona, fa mety izahay. Fa izahay ozy izy Paoly, ny feo amin'ny fihetreretanay mihitsy ny vavolombelona. Ny alalàna fa hiakatra ianao rehefa iverina izy, satria ny fanehoana ny fahamarinana ny filazantsara dia nanomboka tamin'ny nahaterahany, tamin'ny fahoriany, tamin'ny nahafatesany, tamin'ny tsanganany, tamin'ny karany, tamin'ny toerana eo ankavanany ray mandra-piveriny. Zay no mahafeno fepetra ny filazantsara. Dia izao le izy, ny zavatra tiany Jesosy hore ao anatinao dia tsy ny olona mite-tanana anao. Tsika mantsy nisy fotoana tena torabato, hatramin'izao mbola mahazo torabato ihany fa tsy maninona. Torabato avy any ambony ny ratsy indrindra, fa raha mbola eto tany baolina sponge ireny azo heretana. Ao ve? Tsy maninona. Dia rehefa avy eo indray, rehefa nandeha ilay filazantsara dia betsaka indray no miteny hoe misaoty, ianao angamba ny mpiara-manompo aminao angamba efa antsely daholo e. Ohatr'izany ny zavatra azo indray amin'izao. Dia ozy Jesosy tandremo fa tsy ny zavatra tenenin'ny olona sy ny fitiafantanan'ny olona fa ny feo amin'ny fihetreretanao.
ianao ve mahalala fa tena sady manompo ianao a ny tena renao ny ponao hoe matahotra an'Andriamanitra tena miaina amin'ny fahamarinana tena mandeha amin'ny fahitsiana sy fahamasinana tena renao ve zany fa raha vao feo fieritreretanao rery ny manohatra ao anatin'ny fonao dia misy feo miteny hoe tsy tafakatra ianao ny positionnao io voix de conscience ao amin'ny sainao sy ny fieritreretanao miteny hoe tsy tafakatra ianao raha zao a dia iny feo iny feo te hanaitra anao anitsy ny fiainanao ozy izy Paoly ny fitondran-tenanay ny fieritreretanay ny vavolombelona ozy izy Paoly izy tsy naka vavolombelona olona hitazana ny fiainany hoe mety na tsy mety na mahitsy na tsy mahitsy fa izy miaino feo amin'ny fieritreretany anitsy azy mba hatonga azy tsy hanompo ho voasaro ny fanompony le toe-po ao anaty tokony hovainy tsika afaka mamitak'olona mitory-teny be mihira be manompo be dekona be pastera be fa fanakonana fotsiny sy écran eny ivelany ny fahamarinana tsy ainatsika ao anaty mba fantatrareo mahatonga ny olona manamelo tena rehefa miverina imbetsaka le feo manitsy azy avy ao amin'ny fieritreretany ka laviny le izy satria mipetraka eo amin'ny ota izy vesaranota dia manomboka te angataka amin'Andriamanitra izy ny elany ao anatin'le izy fa mbola azon'le nofo izy dia nefa rany lasa manamelo tena izy ary zay ny andrasany devoly amin'izay nefa Jesosy tsy tonga hitsaranao fa tonga amindra fo aminao tsy isy fanamelohana ao aminy miandry ny fiverenanao ny fahasoavany azonareo ve re olona zany inona no andrasany Jesosy amintsika ny feo amin'ny fieritreretantsika no mijoro vavolombelona ao anatsika fa miaina amin'ny fahamasinantsika mandeha amin'ny tahotra an'Andriamanitra marintsika ary mandrenao ao amangingina fa raha miveriny Jesosy tsy eto ianao io zany tsy misy hoe andao hifanazava fandaniam-potoana zany fa io tenin'Andriamanitra mitsilony ao anatinao dia manitsy ianao dia mipetraka ianao vita daholo ny zavatra rehetra nafinaritra be nampiasain'Andriamanitra be 3 no mibebaka 900 no nanolo tena 5 alina no miverina tao amin'ny Kristy indray andro eny ampandriny ianao ohatra misy fitobotoboko zany faly dia zao nataony devoly miara-faly amin'ny anjely asynareo natratran'izany fa zany izany teneniko zany za zany fa zao misy zavatra anankiray zay tena renao mihitsiny avy ao amin'ny fieritreretanao faly venao le asa nataoko tsy voatery ho anao sy noho ianao ohatra ny Mose sy ny kapoka n'le vato voaka ny rano no zanak'Israely satria nisy fanekena tao fenao fotsiny tsy tafiditry ny tany Kanana okontsika tsy hanamary tena amin'ny asa tsy hanamary tena amin'ny zavatra ataontsika raha ny amin'ireny porofo ny fitiavantsika an'Andriamanitra dia mandeha amboariny ao anaty dia oka ny feo amin'ny fieritreretana no anaporofo ao anatinao ianao rery sy Andriamanitra mba hananao fahatsapana hoe libra ao am-ponao ve amin'ny fiadanany ny fanomponao dia ndeha lavitra indray tsika amin'ny 2026 fa za mahita fa Jesosy ny teny an'izao teny izao anio izy no hiteraka atsika amin'ny fiadanany misangana eo amin'ny toerana misy ianao halleloja afofany amin'ny lanitra ny tanao dia misoran'Andriamanitra ny fonao manontolo tiaka sitraka anao zay Jesosy ny amin'ny teny mpahamarinana dia sotranao zay hozy izy ianao zay hoe raha misy zanaky ny fiadananao raha misy zanaky ny fiadananao miloko toko fafolo ny faheniny ianao ny laza fa raha misy zanaky ny fiadananao dia tonono eo aminy ny fiadanako androany Jesosy dia tenena amin'Andriamanitra sokafo ny vavanao dia mitenena amin'Andriamanitra sokafo ny vavanao tena
tena mitenena amin'Andriamanitra. Tia Andriamanitra tena tonga eto ao anatin'ity fotoanan'ny Krismasy ity. Tsy te ho ateraka indray amin'ny zavatra hafa fa te ho ateraka indray amin'ny fiadananao. Ary mifanahinao ny nentinao napidina atao anatiko ny fitiavanao mba hahaizako miaina ny sitraponao. Tsy eo amin'ilay safidy diso tiako hitondrana amin'ny fiainako. Feo amin'ilay endriky ny fanetritena sy fitiavana hamenonao ahy. Mba tonga tsy ho finaritra toy ny mpiasa manompo ny ray. Fa zanaka mijoro manohana ny raiko izay ho an-danitra. Androany Andriamanitra, angataon-drano Jesosy andio ny fieritreretanao, andio ny ao anatin'ny fonao, dia tovy miteny ao anatinao ny fanahy masina. Avelao izy hiteny mampitoetra indray ny fiadananao, mba hita sitraka eo anatrehany ianao ka andeha araka ny sitrapony. Tsy ho faly fotsiny mpitazana ny tsy mety ataon'ny hafa, fa andiny tena alala izay tokony hanitsinanao ao anaty amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanahy masina. Ho dioviny amin'ny rano sarobidiny eny ao anatinao, ary anono hiterahany ianao amin'ny fiadanany indray. Izay no mahafitsarana an' Jesosy. Tsy zavatra ny ivelany no nomeny taoriany fitsanganana nanomboka tany amin'ny fahaterahany mandrapiakany eo kavanany ray, fa ozy izy fiadanana. Ary nasay nizara fiadanana mpianany, tonony ao koa le fiadanana izay voarainareo avy amiko. Ary misy zanaky ny fiadananao ka dia tsy verina ny aminareo le fiadanana fa ho voarainy. Mangata amin'Andriamanitra, tompo ataovy tonga zanaky ny fiadananao ahy. Hitsahatra eo amin'ny teninao, andeha eo amin'ny sitraponao, mba afenao androany ao anatin'ity fivorian'ity ny fahatsarany fiadananao izay miasa ato anatiko, ho fiainana melona amin'ny fieritreretan'ny saiko sy ny foko ary ny fanahiko, ho tafatoetra eo amin'ny sitraponao. Mangata fanadiovana amin'ny rahan'i Jesosy. Atsovy Andriamanitra, diovy amin'ny ranao sarobidi ny fiainako, diovy amin'ny ranao sarobidi ny ao anatiko, diovy amin'ny ranao sarobidi ny fanahiko, ny aiko no mba manontolo sakafo ny vavanao, diovy Andriamanitra, diovy adio tanteraka raisiko anadio ahy ny rano atao Kalvari. Ikorinao amin'ny fanahiko, ny aiko, ny tenako, no mba manontolo fanamasinao eto ahy amin'ny fiadanana, ananako fahasambarana, ny fanahy fionona-po avy aminao, hijoroako araka ny sitraponao. Esory alamiko ny fiaiko, ny fiainako sy ny nofiko. Manaovy anao atao délivrance, reo toeta rehetra manakana ny tanan'Andriamanitra, manakana ny mason'Andriamanitra, tsy mahatamana ny fanontonany. Ravana, sipitena, tsy anakely, tsy anapahefana, amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Andriamanitra androany eo, aoko tanteraky ny fanadiovana amin'ny teny androany. Zany teny zany no lazaiko aminareo, mba hanananareo fiadanana amiko. Rehefa tafatoetra amin'ny fiadanana, mety ny zavatra rehetra, aza vela ho ny zavatra rehetra no antony mahatonga hiantso anao, fa ny ananako fiadanana iombona amin'ny teninao, anamoranao ny zavatra rehetra. Zany Andriamanitra ny faniriko sy taheta atao boko, amin'ny fanimpoko anao mandrakizay. Misaotra fa noely mahagaga androany, Krismasy mahagaga androany, satria matsiaro ndray izay ao anaty fiombonana ny fahaterahan'ny mpamonjy. Raha tsy tonga nofo ianao nanomboka tamin'ny fahazazana, dia tsy tanteraka ny fahafatesana, fa vao nanomboka nanaiko ho zaza ianao, dia niditra nanelanelana avy eo akibon'ny vehivavy Virjiny ny fahatongavanao ho faneho mpamantarana fa ny zanaka dia tonga eto ambonin'ny tany, ary maritrefo mpamantarana naniona voalohany fa zanaka ianao, dia tsy tany anaty palais fa tany anaty tranomby. Kanefa ty misy kanefa, ny famantarana mety any anaty tranomby, fa tsy nanakana magy tsy ekohaka hitondra volamena zany. Tsy nanakana magy tsy ekohaka hitondra menaka lafo vidy toy ny miory zany. Tsy nanakana ny magy tsy hitondra zava-manitra izany. Ary araky ny tantara, ny fanomezana azo ny Maria tao an-tranomby
dia natonga Andry Maria nanana trano honenana. Tiany tompo aseho fotsiny hoe ny maridefim-paneho-pamantarana fa zanaka. Dia tsy le endrika tiany devoly isariana ny mason'ny olona amin'ny filazantsara diso hoe satria rehefa zanak'Andriamanitra dia tsy maintsy ohatr'izao mamiratra ohatr'izao no. Fa zao rehefa zanak'Andriamanitra dia zao rehefa manaiky fotsiny ianao amin'ilay toe-panahy mendrika, ilay fiadanana manapaka ao anatinao, ianao mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra, manana fieritreretana velona tsara, mamantatra ny tsara sy ny ratsy, ary ny fieritreretana ao anatinao ny vavolombelona mahalala fa mandeha amin'ny fahamasinana ianao, mandeha amin'ny fahamarinana sy manompo an'Andriamanitra, tsy mila fanaraha-maso, tsy mila Saint-Esprit mifanahy masina dia efa ampy ao anatinao ampijoronao satria manana Kristy andrasana ianao. Raha voazay ny fiainanao mitsotra aminao fa ianao indray ny teny hoe inona koa ary ty fahitako ty misesesy lavy ty Andriamanitra fa maninona ny eo dia ity indray dia maninona teny misesy ianao zany tsy miady mba ho tonga any araka ilay filazantsara taloha fa ianao miady amin'ny tenanao. Asiako mafy izy izy Paoly ny tenako mangana ndreo na dia efa nitory tamin'ny sasany aza andevoziko mihitsy ozy fa ndreo lavina ny tenako. Ny fisaina amin'ny Paoly tsy hoe manany overy izy fa mandroso izy ao anaty fanefena toe-po hifanaraka amin'ny antom-pisiny sy izay ilan'Andriamanitra azy. Dia jereo fa tamin'ny farany Paoly tsy natao ohatry ny hofaty ohatr'izao nataon'ny olona ho an'ny olona rehetra izay tompony ty fekipy ty hofaty eny Jerosalema, tsy natahorany intsony ny hofaty. Ny olona tonga amin'izany dingan'izany tsy matahotra ny hofaty no ny finoany an'Andriamanitra. Merabanao fa tsy ho rara rehefa tsy miany tenanao intsony ianao fa eo tanan'Andriamanitra mombanao manontolo. Pitsery reto voamasoko reto dia ty firopoto raha tsy hitanao Andriamanitra. Zay fotsiny satria izy tsy te hitanao anona zavatra rehetra fa lavitra azy. Fa raha mbola etaetanao le izy na fombanao na kajinao le izy mbola tsy tena pura ny fanoloran-tenanao, misy doute ny akanesanao any an-danitra. Pasteranao tolo fa mavesatra zany misy tsy manana zavatra ho zarena koatran'izay. Raha zanaka nefa no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Kristy fiadanantsika. Halleluja. Kristy fiadanantsika. Mandrositsika miaraka amin'ny mandra-piaviny. Raisiny mofo. O Jesosy, tiany tenako izay vakina ho anareo. Ary zanaky ny fiadanana isany tiany tenako izay vakina ho anareo. Zao natao voafahatserovana. Samy faly eo am-pony mandray le teny tonga nofo tonga mofo ho iray eo am-ponao miaraka amin'ny sorazy. Sotra Jesosy. Taka izany koa ny ranom-boaloboka ozy izy hoe tia ny rano fanekena vaovao sady mandrakizay izay nalatsaka ho anareo ho famelana ny fahotanareo. Ka nao vinanareo mihinana mofo sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny nahafatesan'i Jesosy mandra-piaviny. Sotroy fa raha mifamelan-keloka ao anaty fanekena vaovao. Ambarako amin'ny anaran'i Jesosy araka ny teniny hoe na elokizana velanareo dia voavely izany. Na nizaniza kosa ny tsy avelanareo dia tsy voavely izany. Voavela ny elokao noho ny rano fanekeny. Sotroy fa famelan-keloka ho anao izany. Dotsika hisotra an'Andriamanitra mifotsika manontolo. Afofany amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao rehetra. Makasitraka azy amin'ny fananao rehetra. Midera azy fa lehibe ny famindram-pony ary tsisy mihitsy nitahaka azy amin'izay Andriamanitra. Fa lehibe sady mahery ny Andriamanitsika. Izy le mahatoky mihoatra noho izao rehetra izao. Pary ny zavatra rehetra, manao ny zavatra rehetra tomombana ao amin'ny programa sy ny sitrapony. Raha misy raha pitso mbola tsy hitanao, hisory azy fotsiny fa ny tsara lavitra nefa ho manina anao fa ny toe-ponao
ataovy tanteraka ao aminy raiso ny fiadanan'i Jesosy. Raiso ny ty fiadanany ty fa hitsodrananao amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso ny fiadanan'i Jesosy Kristy. Aoka ny fiadanany no anapaka ao anatinareo. Aroka ny fiadanany no fiaina andavanandro nareo. Aoka tsisy anjaka sy anapaka ao anatin'ny fonao akoatry ny fiadanan'Andriamanitra. Raiso ny fiadanany fa zanaky ny fiadanany ianao. Raha andeha ianao dia isy fiadanany eo amin'izay toerana misy ianao. Andre fotsiny ny olona hoe tsy haiko fa ohatriny tsisy olana zany a. Satria tadidio fa ao anaty fiombonana manova fahatsapana ny fihinana tamin'ny voalohany. Ary tokony hanova fahatsapana koa ny fihinana ahatonga anao hitoetra amin'ny fiadanany mandra-piavany. Mahita anao afa raha ny oaly Jesosy ny tonga. Tsisy tavely eto zany tsika mianakavy. Na ny zanatsika, na ny zafikelitsika, na ny zafy afitsika, na ny zafy paladiatsika, zetra makasika atsika sy ny manodidina atsika, eny amin'ny ramalanitra ny rendez-vous raha miveriny Jesosy. Asio ty atanana mafy an'Andriamanitra. Halleluja. Ho an'ilay mitoetra eo amin'ny seza fiandrianana mandrakizay eny voninahitra, orakoraka mafy eo an'Andriamanitra. Halleluja. Ny fanantenako Fakay kinyanjuizay amudenai avide sosi